mikasika izay fandalovan'ny filoham-pirenena indiana eto Madagasikara izay hatrany dia azo atao tsara ny maka traikefa amin'ny indiana amin'ny sehatry ny fitantanana ny arena kibon-tany raha ny nambarany Dr Brice Randrianasolo. Efa mampiatra ny toe-karena mifototra amin'ny sosialy sy ny fiaraha-mitantana amin'ny olona eny fotony ny firenena indiana. Fanazavana hoentin'ny Dr Brice Randrianasolo. Ny anankiray voalohany azahoaizany misy an'zareo indiana amin'ny resaka sehatra arena kibon-tany dia avy eo hoe ahoana ny ampifandraisana azy amin'ilay programme eto Madagasikara. Zareo indiana fantatritsika amin'izao fa miroborobo be tokoa miakatra ny ekonomiany manantona me manakaiky mihitsy an'ireto ataontsika le BRICS anatin'ilay firenena tena mandroso tsikelikely amin'izao fotoan'izao. Zavatra tsara fantatritsika dia izao ny azy ny areny dia tazominy ho anazy dia avy eo izy mandeha mitady any amin'ny toeran-kafa ahafahany manampy le arena misy eo aminy. Ny antsika amin'izao fotoan'izao ny arentsika metsika ny vahiny maketsy makavo mitady partenaire financier. Za tsy mandà hoe ratsy ny fitadiavana partenaire financier fa zay foana le nivoiziko hatramin'izay tao anatin'ny ny fampahafantarana rehetra nataoko hatramin'izay fa ny arena kibon-tany eto amintsika amin'izao fotoan'izao dia ampifandraisiko amin'le tapany faharoa le izy amin'izao fotoan'izao efa misy eto Madagasikara misehatra tokony vohitsikelikely ny atao hoe fokololona. Ny fokololona tsara fantatritsika fa raha ny économie mondiale taloha ataontsika hoe tamin'ny 1975 nivoizan'ny mpampianaratsy mandrava fokololona dia ny économie mondiale mivéhiculé natao hoe mondialisation capitalisme. Zany hoe ny capitalisme lasamboly be. Amin'izao fotoan'izao ny économie mondiale ao anatin'izay ny économie ny indiana dia miaina ny atao hoe économie sociale et solidaire. Ny économie sociale et solidaire dia tsotra raha ohatra ianao mitrandraka arena kibon-tany dia ataonao actionnaire ao anatiny ny vondrona olona any Inde zay ao anatin'ny principe an'zareo zay. Ka maninona tsika eto Malagasy tsy manao an'izay manangana ny fitrandrahana arena kibon-tany dia ataontsika actionnaire ao anatiny ny fokololona ao anatin'ny fitrandrahana arena kibon-tany. Raha manolo tanana andreo indiana indreo tsika zany amin'izao hoe ndao retsika iara-iasa ametraka an'ity concept économie sociale solidaire vato hoe kapokololona ity dia anaiky ireo satria efa zay ny iainany any amin'ny azy any.